Malagasy FM manolotra ho anao. Mystère nambohitokana. Tantara nosoratan'ny Aloka Defson. Ireto avy no anome aina ny tantara. Iaina tantely, rotsy fitiavana. Niaraka tamin'ny fanambinana, fahendrena raha herinandinana ary nalitsao. Nandray feo sy nandrindra ny lafiny teknika. Fanamby. Nanatontosi. Angola pity. Andro voalohany. Ory le vely tia. Mba afoaza amin'izay te fa efa mibalika be nge masoandro e. Fa inona foana ary ny ty ramatoa ty e. Mbola ty atora fa aza mifamelaga. To basako ny rano eny faranao farany fahatao a. Lela vely latsy. Mba hainao ve moa fa nany vary aritsaka ataonao sa mbola tsy misy ao? Ohatra fa lanzady nga le vary netiko tamin'ny zoma iny ramatoa. Ohatra vary tsisy na dia dimy kapoka akory aza na iny nentinao iny e. Dia inona atao sosoa maly ariva iny ny farany delany. Tena mitatiava vahaolana mihitsy amin'izay ianao fa hanjaranao zany a. Ese, inona ny azoko atao amin'izany io? Raha tsy hoe anga andeha hivarotra any aty akotra. Enao mihitsy nefa ka velona tsy mahavita ny adidy amin'ny mahavady anao rangaty a. Lazaiko anao fa tsy hiatrano anana miaraka aminao kosa aloha izay mianaka e. Tena aleonay mody ka. Efa mba miezaka ihany angeza isan'andro. Tsy tokony amin'ny metsina mihitsy ianao. Miezaka ianao nefa tsika ngezo ny farangisitra indrindra eto an-tanàna e. Mba mahalala menatra ihany amoa fa tsy hitako izay ataoko. Kodiara-tsareta nge ny fiainana ramatoa e. Ny ambony mety mbola ho lasa ambany. Ary ny ambany koa mety mbola ho lasa ambony. Inona no idiran'ny kodiara-tsareta amin'izany e. Rehefa ka mivelo ianao dia ohatr'izao foana ny fiainantsika mandrakizay. Mba jereo any ny lehilahy hafa ankoatranao e. Vao amin'ny 5 maraina dia efa eny an-tsaha. Ianao kosa amin'ny 7 mbola eo am-pandriana foana. Miandro mana milatsaka avy any an-danitra angambako. Efa miandro marina moa ny anaranao ka dia arakaraka io anaranao io e. Miandro mana tokoa ngambany. Le zavatra tsy azoko aminao nge dia zaho foana ny asianao fa tsy mba hainao akory izay momba anao e. Malagasy FM. Fianao io mba mahita inona? Raha hoe mitaha amin'ireo vehivavy hafa mitovy aminao. Jereo ange ramatoniry e. Ramatoniry ao andrefantsika fa mahakolokolo ny tokantrano tsara fa tsy miankin-doha amin'ny hafa. Ka omeo vola ataoko fo aza raha izay no tianao e. Ny olona mpitovianao amiko ane ka miasa mafy ny vadiny e. Mampidi-bola tsara. Mba miesika koa ianao ty fa tsy miandry vola avy aty amiko foana e. Azafady, tsy fombanay kosa aloha izany mamelona lehilahy izany e. Amin'ny mahalehilahinao dia adidinao fa dia manjanaka ao. Dia na tsy hisy ho atokana azy ianao dia mbola andrasana foana. Zaho rehefa tsy vitanao intsony izay mianaka dia tsofo rano fa handeha. Zaho kosa aloha tsy hijalijaly ohatran'izao e. Tany ny dada sy neny aza tsy nena ohatran'izaoko. Mampalahelo any toe-tsainao ka. Efa vehivavy lehibe manambady ary mananjanaka ireny efa mbola manana saina ohatr'izany. Maninona e? Mbola tsy fantatrao foana izany fanambadiana fiafiana izany e. Zara angaty tsy hiaritrano manana lava aminao eto isan'andro a. Jereny e. Zaho ianao mbola eo am-pandriana eo foana. Aiza ny avelona vady aman-janaka? Bariraka fotsiny re a. Mafy nge izany asa nataoko maly izay. Aza dia mampimery rangaty a. Fa ampiriny ny asa ataon'olo-kafa nefa raha izay asa tambarina ataonao ka. Tamin'ny efatra ianao maly dia nody. Zaho mbola eo am-pandriana ihany. Moramorainao marina izy izany. Raha mba fantatrao matsiny ny amafiny. Za tsy te halala an'izany fa ny fantatro fotsiny dia misy sakafo atao andreo rehefa avy eo. Fa raha tsy izay dia ilaozana irereo ianao. Neny o? Ahoana e? Fa ngaho mbola tsy mahandro foana e. Nefa zaza nefa nona be a. Mbola tsy tonga re ny dadanao dia mbola tsy sakafo andrahoana eo a. Naiza koa hatramin'izao ve? Nefa 12 zao ry neny. Angamba efa ho avy re tsy izy izay a. Misotroa aloha rano raha tena noana ianao e. Neny koa
Raha ny fotsiny ve dia avoako fa inona koa ary izany e. Ka zay re atao aloha. Aloha zaho any amelany namako ka. Any aho zao dia omeny vary dia loaka matsiro be mihitsy. Tsy mahazo mahakantsony ianao ka mamenatra nge zany ry felany. Fa maninona kosa e? Zaniko Za zaka makany amin'ny zareo nge dia omeny sakafo ony. mamenatra ho azy zany mantsy ianao. Neny koa. Mitsanony aho sady izay efa miditra izay koa nga magadanao. Ie, dada toa ela be ianao nefa izay sineny efa tena noana nge. Ary tena ela be marina ianao inona nentinao tany? Reto e. Hoay eo toa trondro ngeza be fa taistery dada. Nanjona dia nahazo trondro e. Fa trondro fotsiny nga areza zay vary. Ty anaty sachet ty ka dia andrahoe malaky fa anao ny fialana dada. Esy dada kosa vera nga ela be vao malala modiko. Tonga dia kikiso ilay trondro dia mora andrahoina aveo fa zanoko na vary ary. Ie, sa manana anankiray tsika telo mianaka. Tia anty dia tia aneny dia tia ngeza be tia amin'ny felana. Vetsivetsy be ndre dada sy neny indray zany manana ny kely. Vieko dada sy neny nge efa ninona trondro be dia be tamin'izaho mbola tsy teraka e. Andao ary amboarintsika mianaka ilay izy e. Eto aty antsio ambony eo. Matsiro be ilay trondro nentin'ny dada. Sady sambasamba indray tsika mba niloaka trondro ngeza be ohatran'izao. Eno retsika. Raha mba fantatrareo mantsy fa trondro nalaiko tany amin'ny dobongara velo ty trondro hoantsika telo mianaka ty. Voatery manao ny tsy fanao noho ny aminareo e. Malagasy FM somary mangina le dobo dia mba nakako kely. Ny sasany efa namidiko teny an-tsena mba hividianana vary fa ny telo lehibe tamin'izany kosa ity nentiko natao laoka atoandro ty. Ohatry fa inona no mahavariana sa miezaka makafy ny tsiro ilay trondro? Ary mba taiza tokoa nahitanao karpa ry miandry Ohatra nanjona ao ay ve afaka jonoina ny karpa e. Leveriko fa ompiana ny anaty doby any mantsy izy reniko. Mbola tsy mahalala ny inona mariny ianao. Tsy voatery ka. Ay tokoa moa diroviana indray hono vao mba hisy loaka matsiro be ohatran'izao atao amintsika ary miandry. Na rehefa misy fahafahana re Ny anahy zao zaraiko anankiroa dia ny sasany hohaniko rariva. Ie, tena mety ka. Efa mahay mitsinjo ny vody andro mierika sahady ny zanak dada. Fa raha mba mahavita mitsakaraka ohatran'izao foana ne ino dia milamina tsara tsika e. Ny ampiso sao mbola tsy fantatra indray na anahoana na anahoana. Ehe, aza manaly ampiso anao fa tsy ho hita eo foana ve ny atao e. Tena voko be ary dada ka. Tsy laniko tsony ty anjara variko ty. Omeko anao. Zany sarony eo dia hohaninao indray rehefa tolakandro e. Ay. Ory miandry Ahoana zay? Mba efa fantatrao moa ny vaovao malaza eto an-tanàna. Vaovao mahakasika inona indray zany re? Ny alabotry mirongatra eto an-tanàna io ka. Voamaly zao ny laza fa vaky dobo ny garavelo. Lasa ny olona tamin'izany daholo ny karpa tao anatin'ny dobo e. Raha lala indray taraina fa very akoho. Ary tena efa matetika mihitsy Dia inona hono midirako amin'izany? Sa manana ny amiko ianao? Malagasy FM. Ty zavatra entinao mitsofoka ny trano tsy fata-peviany tiako. Misy fotoana ianao mitondra akoho, mitondra trondro, mitondra vomanga, saonjo, manga sy ny sisa nefa dia misy mitaraindro zavatra ireo hoe verony. Fa mieritreritra ho mpangalatra zany ianao io? Asako iza ny mahita raha zavatra avy nangalarinao ireny. Mety hoe mody ampifalifalianao ny vady aman-janakao. Fa aza mba tratra fotsiny moa fa dia miala lavitra
tsisy idirako araka ny teninao tamiko ihany. Aza miteny foana ianao e. Mba miteny fotsiny aka efa manao andro maso zao ny fokon'olona fa raha mahatratra hony dia tonga dia ataony amin'ny fomba fanaovana azy. Ataon'inona? Atao fitsaram-bahoakako. Zany ho rangaty dia tsy andeha hitady vola mihitsy fe zany ianao fa dia variana eo am-pototro io radio io foana efa hatry ny tamin'ny maraina. Mangina aloha ianao fa tsy sakafizana tantara amin'ny radio ka? Tena leo anao tsy mba mampalahelo anao akory fa io zanantsika io efa mila ho fatiny hanohanana mihitsy. Ka tsy hitako tsony angizy atao raha matody aleo aloha zany mba hakahakaina mihitsy fa mba hitrahany indray aloha dia averina rehefa mahazo vola. Eo aza ve mbola tsy vita ary miandry ka hitady trosany akafandray ahoana? Adinonao nga fa mbola hananandra misy vary telo kapoaka angetsika e. Dado nona be zany rehefa avy eo ki dada mitady sakafo hony miandry kely aloha ndre. Efa hariva indray zany ny andro mbola efa mbola tsy sakafo atoandro foana vetsika ranga. Jerenao zany tsy mba mampalahelo anao akory fe fipitrapitra n'io zazy io rangaty eny mampalahelo ahy izy fa tsy hitako ingeo izay atao raha tiako dia voty atrena tenda-kely foana sika isan'andro fa mitamena ve moa irehatra. Aleo ary izay andeha ho any amin'ny dada sy neny aloha mandra-pah mampalahelo mantsy felana rehefa mahita tao ianao dia miverina eo izay. Dia nalabaraka any amin'ny rafozako any hoe zaniko hoe tsy mahavelom-bady tsy mahazo makany zany nareo fa mijanona eo. Fa tsy marina re zany hita fa tsy mahavelom-bady izao ianao impiry moa no niaritra tsy ny sakafo izay mianaka. Efa miezaka reny nitratry ny heriko efa mampanonjy fanao mihitsy aza indraindray. Ianao mihitsy ny kanvelona ary miandry ny olona ery mifo voamaraina mifo mangiran-dratsy eny an-tsaha mitady vola fa ianao miandry araka ny anaranao miandry mana amin'ny latsaka avy any an-danitra angamba. So dia mba ianao azy zany fanampiana nge ny fiainana ary noro vola fatadiavinao anao inona ary ahy hivarotra ny tenako sa anao inona izay ny tianao tadidio tsara adidinao no mamelona ny vady aman-janaka ao dia raisy ny andraikitrao rangaty za kosa aloha tsy mahavita tsy mandrisika aminao hivary tena mihitsy afahaza raisana atendrony ohatr'izany le resaka mivaditsika dia mila mifanohana. Lazao ary hoe inona zany ny azoko atao raha hitany angady dia tsy ho vitako izany tsy nizarany ray aman-dreniko an'izany koa tena marina fa za efa impiry no teny anao fa me vola maromaro aza ampiasaina dia hivarotra enta-madinika fa tsy homenao dia inona tsony ny azoko atao akoatr'izay ary ka tsisy azako inona nomeko anao eo raha nisy moa tsy efa nomeko midemery dia anao rangaty vitan'ny hafa ve dia tsy ho vitanao lavabe ny resaka fatapahony hevitrao hitady sakafo ho anay ianao sa andeha ho any amin'ny dada sy neny izay mianaka raha tany mantsy izay tsy mijalijaly ohatr'izao. Efa andery dia aza mba ela be moa dada fa nona ngeza sy neny dia tandremy mangalatra andray so ataon'ny olona fitsaram-bahoaka. Fa misy inona ary fa manina ny feno potaka be ohatr'izao ianao izao reto misy vola apetrako aminareo fa tsy maintsy mandeha miala tao tanàna ohatra to vola be fa misy inona ho miandry tsy misy fotoana iresahana lava aminao tsondro nory vola fa ahoana maika be tsy maintsy mandeha raha mbola teo velona tsy azoko tsaro fa fitiavako anareo mianaka na tonga ohatr'izao fa izy aloha felany tsy azoko matory eo ambadika ho izy ka tsy azoko mihitsy ny tia lerangaty atongavana marina moa felana felanao dada
efa namasaka veneny aho zany ona be ka felana tiany dada be anao tiany dady ianao sy neny eny efa fantatra ane zandro dady dia tiany felana be koa nge dady dia zao ary voatery tsy maintsy mandeha fa tsy mety amin'ny dada tsony mipetraka eto tanàna eto andray fa naroana kosa ary tantara lavabe re zany anaka fandray androany tsy maintsy mbola iona ihany sika telo mianaka zay fa andeha fa andeha ho aiza ianao miandry tsy maintsy miala eto tanàna aho fa ho aiza tsofoko ranonareo mianaka raha ifindrany amin'ny dada sy neny ihany aloha mandrapa raha pitsy vo maraina dia tiako raha miala eto nareo fa za kosa hiala zao dia zao nisy zavatra nataonao nga tany e taiza nahita andreto volabe nomenao areto raha tsy nisy zavatra hafahafa tany taiza ianao nahita andreto eny e tsy vidiny ihany nanao an'izany fa fitiavako anareo mianaka mba tsy hafiafy tsony ampiasao reny vola reny dia eny e mino fa mahavita anareo mianaka mandra-piferiko indray reny fa tsy vola nangalarinao moa ty ka aleo mba tsy ambaratelontsika samy rery fotsiny zay fa tsofy rano andeha sao alina loatra dia andeha ho aiza ianao e dada fa ho aiza tokoa dady mbola tsy haiko fa andeha fotsiny ahy aza mana fa any andro tsy maintsy mbola iverina e zany ny androany aloha dia tsy maintsy voatery mandao anareo mianaka zay fa lasa dada aza mandeha moa dada tsy mahazo mandeha zany ianao raha tsy mazava andresaka miandry mijanona ho miandry mijanona ho andray tsy nieno akory izy fa lasa ihany neny eo fa ho aizy dady tsy haiko hoe tsy haiko felana tsy fantatro mihitsy hoe inona ny zava-nisy tany avelany tany fa nanome anty vola be ty izy mila miala eto faran'izay aingana koa ntsika fa tsy fantatra mazava zay ho ambadika ity vola be ty tsy fanana antika indrindra moa fa sendra ny vady aman-janaka mitaraina miaina ao anatin'ny tsosy efa zatra niatana tao anaty arena niaraka tamin'ny ray aman-dreniny tokoa motsy noro vola vata any ka tsaka n'izany avy miaraka amiko izany tsy mba tahaka ny vatin'olona rehetra fa nytiny dia tsy andray ravindena mihitsy fa tolora-potsa voaterina nao ny tsy fanaoany fara na dia fantatra aza hoe tsy mety aza ny nataoko malaka sy FM vera moa izay alatra madinika vitako izay fangalarana mangahazo akoho trondro sy ny sisa mba ampifaliako azo mianaka mifaran'ity moa dia nanakana ny miara-berinary patronombo mihitsy raha izy avy mivarotra omby teny an-tsena io nahazoko vola be atapitra isan'ny maro izy ny loza nefa dia misy namany nahita ny endriko ka ahiko mbola hifanehitra aminy voatery tsy maintsy mandao ny tanàna misy anay satria tsy maintsy hanao fikarohana zalahary eny ny apitso maraina mba tsy ahitany aho dia aleo aloha miafina ty atany lavitra aty ka rehefa misy ampiasainy ny vadiko ny vola nomeko azy iny dia ataoko ampiafaly aho rehefa miorina any tsy maintsy mbola ho avy amangy azy mianaka ihany aho mino fa tsisy toy intsony ny raha iny amin'izany fotoana aza mba tratra tokoa fa dia tsy haiko tsony angamba izay mety ahazo mety mifatiko avy hatrany angamba ny raisina fa mifiry foana moa zao amin'ray sasany madiva hazava any angamba vao tafafoaka amin'ity ala mikitroko ity engany fotsiny mba tsy fanehatra ny biby ty felana
Velana. Mifaza amin'izay fa handeha tsika. Fa hoaitsika ary neny. Ary ngaho mbola tsy miverina foana daty. Ho any amin'ny dadabe iretsika. Dada mety tsy hiverina intsony. Fa maninona ny lasa izy e? Tsy haiko kia. Mifaza dia aprimo avokoa ny akanjonao fa handeha tsika e. Ny ataonao ihany zao tsy nahatamana azy teo. Ratsy saina be mihitsy ny neny io. Ratsy saina hono Hita e. e. Tsy ratsy saina izany neny. Hita fa nanaovany neny toetra tsy zaka foana izy dia lasa tsy tamana. Mifamaly foana nareo isaky ny miresaka. Aiza ary dadany tsy ho leo e. Tsisy an'izany dia Zany Velana wa. fa mba mangindry a. Dadanao mihitsy no efa te handeha. Ratsy saina ianao e. Mangina ho andry a. Ilozako eo koa raha mbola be famaliana eo. Ndany e. Avelao za hiandry ny dadato. Sady tsy maintsy mbola hiverina eo hono izy. Miteny andria zay ry Velana. Mitsangana ho aty eo dia aprimo ny entana dia ndao handeha. Sa mitady kapokamoko. Ty tena be ianao e. Tsy zaza kely oatra andry mihitsy a. Ataoko tokoa ianao raha mitady anah eo. Ahorono ho an'entana fa mandeha ny fotoana. Angena fa atondro ny andro. Reraka miampy anoana. Hoe ahoana ny atao? Mbola handroso sa hitady toerana afaka toriana amin'izay? Sady efa mangingina ty. Iza mbola halala amin'ny sigo aty? Mety angamba zao dia mitady sakafo. Efa inona sakafo hita aty? Mino fa hita karazana voankazo any. Hita natao ambanimbany ato fa toa misy sary. Io tokoa ary ny lary miandry fa misy akondro masaka be. Andeha hidineny dia tonga dia akaka. Tonga dia mihinana aloha dia mitondra tao vatsy avy eo. Fianoana daholo ny kitapo sy mibosy rehetra iny. Amp'izay angamba ka. Aleo mitady toerana azo ialana sasatra amin'izay na dia hoe mbola tsy hariva aza ny andro. Efa mba nahavita dia tongotra tontolo alina sy tontolo andro eny mihitsy. Mihodana tao ambadika ity taretra ity fa adiny tao mbola mba takotakon-drivotra. Ary ohatry ny matsika hatratrano kely tafo-bozaka ngeza zany e. Eo voadidana taretra. Aleo rangany dia jerena fa sao dia mba afaka hidirana. Mino fa tanàna mareva tsy misy mipetraka intsony ty. Rena tsara ihany aloha na izany aza. Ka tena tsisy olona intsony tokoa. Na nitoko tany aza efa maniry bozaka. Jereo na ny varavarana aza zara fa mipetraka. Tonga dia hiditra ka. Maimbolao be koa ato. Aleo atanatana tsara aloha ny varavarana hidiran'ny rivotra fa mitady tsy ho zaza ny fofinatsy. Azay. Avitra lara miandry fa sendra trano azo ny tobiana. Fa tsisy ninona tsongolo ato e. Afa-tsy ho vilany vita tamin'ny mangy eo. Dia vato misa telo nandrahoana angamba rehetra. Mahavita ranga zao ny raha fotsiny sisa tadiavina dia afaka mahandro. Ny fotsim-bary efa mba nivatsy ihany aho mantsy. Fa alohan'izay dia hanalavo zanana aloha ka. Amelatra lamby atao dia atory. Hevitra mety tsara izay. Resto 91.4
Malagasy Ary FM. ohatran'ny misy olona eniko mivezivezy eo ivelany eo zany a. Andraso aloha hijery a. Ie, tena misy lehilahy tokoa io. Fa inona ny ataony io sa azy ty trano ty? Ino fa nanato? Aleo anontaniana. Ahoana ny nao zay raha tsy mahadiso? Ay ve misy olona ato e? Salama ianao? Salama se a. Iza ho ara tsy mahadiso? Danilo ny anarako e. Avy any andrefany any fa sindra alina ty an-dalana dia mivila raha nahita an'ity trano ty tetiko. Fa mipetraka ato zany ianao? Ka olona ohatranao ihany koa ka sendra mba nandalo nahita an'ity trano ty dia mivila. Fa saika hoaiza aloha ianao? Midira mihitsy aloha anao ato an-trano fa manaikitra izany moko izany. Misaotra e. Za moa saika ho any antsinanonaniko. Any amin'ny tanàna antsoina hoe Analalava e. Misy asa natoron'ny olona izay manko ataoko any. Ho any Analalava hoe ianao? Eno a? Tanàna voavin'ny ialako ange izany lazainao zany? Zany ve? Fa ianao io zany moa saika ho aizaka? Hitady ravinahitra toa anao ihany a. Fa ianao moa ty ho any amin'ny ialako nefa za mitady toerana hafa hifindrana monina indray fa leo tany. Miandry aloha ny anarako e. Ay ve, dia faly mahafantatra anao zany ko. Fa hono a? Mbola lavitra be moa raha miala eto le hoe Analalava. Ay, tena mbola mandany andro iray mihitsy raha hoe malaky indrindra ianao vao tonga. Zany ve? Fa raha tsy mahadiso saika hitady ravinahitra iza marina moa ianao e. Tena marina mbola tsy nanana eritreritra hivatanay za fa dia nandeha fotsiny e. Fa hoe rehefa mahita toerana azo hitsanonana ty mitsanona. Mba hafa kely kosa ny dianao zany a. Na eto amin'ity toeranyity aza ve dia mety aminao ka? Inona moa ny olana? Tena mety amiko mihitsy aza. Fa inona zany ny antony ilazanao an'izany nefa tiany ohatran'ny trano tokana tsisy ninina e. Dia mamorona mba ho ahy e. Azo atao tsara anie zany. Eny e, marina aloha zany teninao zany. Miandro moa le anaranao teo? Ie, efa manambady aman-janaka any fa nilozako noho ny fitadiavana. Zany very sy? Tena zany mihitsy e. Fa za koa anie mba ohatranao ihany e. Efa roa ny any zanako fa voatery nandao azy ireo a satria mafy rase ny fiainana. Tsy mba nandova tamin'ny ray aman-dreniko mantsy aho dia tsisy tany azo voleny e. Dia naleoko mitady toerana azo hifindrana mononako. Rehefa mahazo toerana malalaka amin'izay toerana alehako dia alaiko izy telo mianaka e. Dia tena mitovy angatsika izany e. Za koa mantsy mieritreritra an'izany. Hoe rehefa mahita toerana tsara sy milamina dia alaiko izy mianaka. Zany hoe mbola ray zany ny zanakao? Vavy tokana mbola kely. Ny andray menada. Vavy ray a dia lahy kely ray. Tena tiako ireo zanako ireo fa tsy afa-manoatra dia voatery tsy maintsy nandao azy e. Mitovy ny zavatra mianjady eo amintsika ka tsara raha miaraka sa ahoana hozy? Dia ahoana no atao ianao ka? Tsy haiko aloha e. Fa atory aloha dia hita hoe ny atao rehefa tonga ny ampitso. Eny e, tena mety zany sady ny alina ho no mitondra fisainanako. Fa manana resaka tiako lazaina aminao aho. Fa izy ianao dia maninona tsy mipotra amiko? Izaho no fanahy tompon'ity toerana misy anao ty. Azoko menanao anefa raha mifanaraka sika. Tsy azoko. Feno arena miafina mety. Tsy ambozonao eto fa omeko anao daholo zany raha mifanaraka sika ho ahy. Fa aiza no lazainao zany ka? Tiako fantatrao anefa fa manana ny tantarany ty toerany ty a.
eto natsoina hoe avoa itokana. Tsy misy olona tokony tafiditreto fa matoa tafiditreto dia misy antony a. Efa voafidik ihany koa. Zany hoe efa voafidinao zany izay rôlahy. Mazava ho azy, samy mikatsakarena fantatry nareo rolahy dia indro fanomeko anambo itokana. Toerana feno arena miafina ny tanilonako ary azo ambolena sy mamokatra ihany koa. Vokatra daholo izay irinao ambolena rehetra na inona na inona. Raha azoko tsara dia tianao hanorom-ponenana eto izay. Mazava ho azy. Ka ahoana? Manaiky apetraka eto ianao hikolokolo amin'ity toerana ity? Eny e, manaiky aho fa ahoana tsara moa ilay hoe fifanarahana aminao. Rehefa manaiky ny fangatahako hipetraka eto amboa itokana dia efa izay ny zava-dehibe. Dia karakarao tsara fa efa natolotra anao io a. Tsy maintsy mbola hiverina miresaka aminao aho amin'ny alina fahafito nahatongavanareo. Eny ary. Dia ahoana ny sakafonay mandritra izany? Malaka JFM. Tsy namaly intsony izy marina fa nahafaafaka. Dia izay ny fanapahan-kevitra ozy Dania. Norom-ponenana eto ambotokana dia hikarakara sy hanolokolo an'ity toerana ity. Fa tena matotra aloha ve sy miresaka an'izany? Ino a? Ahoana zany raha tonga tampoka ny tompony vantana fotsiny amin'ny vitanao, ny mpoveromaina fotsiny? Tsia. Tsisy tompony intsony ambotokana fa za izay ho namako nandova an'ity toerana midadasika be ity. Mahaliana le resaka ao fa ny ahiko fotsiny no mety ho toy any any aorianako. Iala-maina tahaka ny mpamositra alika ao ny fitenenana zaiko. Aza manany apitso fa avy alao ny apitso no anany aminy. Raha tapa-kevitra no namako ianao dia aza misalasala fa notafita foana no atao tanjona. Eny ary, manaiky miaraka aminao eto ambotokana. Fa taiza moa no nahalalanao sahady fa izany ny anaran'ity toeran'ity. Fantatro fotsiny fa tokana ny trano eto e. Tsisy afa-tsy ho natoritsika ao. Tsy mitantara zavatra maro aminao aloha Dania. Dia inona izany aloha no ataoka? Ny ataontsika voalohany angamba dia mitady sakafo e. Tsy afaka manao ninninona mantsy raha tsy voky ny kibo. Marina aloha izany. Sady ny kibo ny mantsy tsy mba lamosina. Efa ampy kosa angamba kizay fandahody amin'izay sao dia tara fiara eto ka. Efa mitelo ange zao e. Eo moa mba anankiray fotsiny sisariny eny a. Fa ohatrinao ninona ve? Mora kely arako. Ohatran'ilay teo ihany. Fa inona zao mba hitiavan-drinany ny akanjo hafahafa be iny ka? Aizo akoho akanjo hafahafa ona koa e. Tiako be ary tiako. Manana ohatran'ity koa ilay namako ampianaranay dia mba mampitovy zairiny eny e. Hay moa. Ary andao amin'izay raha andeha hody e. Fa neny eo? Misy inona? Lasa iza marina ho dada ny tsy hita tsony e. Efa ho herinandro izay verangany nandehanany. So dia mba tokony tadiavantsika aty an-tsena aty ary izy a. Fa mety very atiana izy rineny. Sao tsy mahita lalana mody. Titako iray izay nalehany ary aza miadaladala fa tsy aty izany izy. Efa tsy zazakely tsony ane dadanareo ry felany. Aiza koa ny dia hoe tsy ahafantatra ny tokony ho ataony. Fa neny izany tsy mba mahatsiaro any dada mihitsy. Ka na mahatsiaro azo moa nga misy azo atao hoe miandry izay hiverenany no azosika sindry atao. Ary okizay ny resaka fa efa tiany bus hitondra antsika e. Toa tsy mijanona akory ary ilay izy.
Mety feno angambe. Alasy aiza marina renoro ny andro. Raha nyresaka henoko dia misy andehan'olona mihodihody matetika ho mijerijery ny trano nenanay tany Analalava. Hoe misy zavatra tiany jerena sy arahamaso fa mihidy lava moa ny trano dia tsisy azony atao. Efa samy nandao azy avokoa izay mivady. Miandry sy hita hoe nakaiza za kosa lasa namonjy any dada sy neny aty andrenivohitra. Fa izy zany? Izaho ihany. Ilay fanahy efa fantatrao. Ahay ve. Dia inona ny tianao ampita amiko? Fa tsy mba afaka miseho amiko mihitsy ve ianao e? Tsy afaka miseho aminao aho fa antiako lazainao fotsiny dia izao. Maro arena miafina ho ahy eto Ambohitokana. Ka raha tianao aseho aminao izany dia misy zavatra angatahako aminao. Malagasy FM. Inona le arena miafina tianao aseho amiko dia inona ihany koa le zavatra tianao angatahana amiko? Izao ary. Izao manana vatosoa lafo vidy be Ambohitokana izay tena betsaka mpitady ka omeko amin'izany ianao raha tonga ka manaiky hanome sorona. Sorona inona ny tadiavinao? Zazavavy mainty mbola madio na koa Virginie e. Maninona tsara? Potaitra be ianao. Io ny fangatahako e. Sady mila latsaka ao eto Ambohitokana ny raha ny zazavavy io mba hamerina indray ny asin'ny tanàna. Hitanao, alatsa hoe ry amin'ny vatomasiny ery Atsinanatrano ny rano fa ny vatany kosa alatra ao andavaka. Efa misy toerana natokana ny amin'izany ao Atsimikely ao fa jereo e. Mino aho fa ho tanterako ao Soamatsara raha pitso misasakalina no hanatanterahana azy. Matoky sy mino aho fa vitanao io e. Ahoana koa ry ny zavatra henoko tamin'ny alina iny? Mila mandatsaka ny eto Ambohitokana hono ara tiana hipotra le arena miafina. Sarotra tena sarotra aloha izany nefa tsy maintsy atao raha hoe tia hipetraka eto. Tsy fokotsondra anaty toerana nefa aiza no ahitako toerana mahafinaritra manoatra ny eto na hoe ho aiza na ho aiza. Da mbola tsy nataoko azy izany mandatsaka ny olona izany dia tsy maintsy ho ataoko ihany. Dia aiza nefa ny hita zazavavy mainty mbola madio. Tsy maintsy mitady aho fa aiza ny tsy ahita rehefa mikaroka e. Ora miandry fa misy olana angasa. Ay vela. Tsy misy inona ka. Ohatran'ny tovariana be mantsy nareo izany. Efa masaka ao any soso marainy. Andao le tsy loha hiditra hisakafo sao dia mangatsiaka eo indray. Ay, ndao ary. Ndao. Tsy maintsy mbola fihainiko anao aloha izany ry Dania. Aketrehako asamby rehetra. Sasaky tia ny alina fa andeha hanatanteraka ny sorony any amin'ilay hoe vatomasina amin'izay aho. Dia nefa saiko tsy nahita ihany fa nahita zazavavy kely mainty ihany rehefa nandeha lavidavitra.
tonga dia mipataiko dia nampidiriko tao anaty gony. Anganao mora navemiko ato anaty ala tarehatra ato aloha sao hita anytany ary aleoha bataina tato amin'izay dia entiny eny tsy nanatrano. Eto izany ilay toerana nambara fandatsahana ny rano ity. Esorina hiala ato anaty gony ato aloha kiala. Dia apetraka eto ambony vato eto. Aza mikofokofoka tsondry sy mba vasorony indrindra mba hahazoana ny arena be eto ambotokana. 12 latsaka roa zao. Ery sasaka zany ny alina. Ary aloha tomboka amin'izay fa ela loatra ka. Tonga eto raha miandry. Araka ny fotoana ny fanarahana mba hanatanteraka ny fanatitra izay nangatanao. Indro ny zazavavy mainty mbola madio atolotra ho anao. Voarahy alatsondrany. Tsahany fa efa namaly le feo. Ary aloha tapahana amin'izay ny tendany. Isa 2 telo. Korina mameno ny vatony ndra. Ohatra ohatran'ny hoe misy mitroka izany mihitsy le izy. Vetivety teo ma tsy dia maina be. Tsy izy tsony le vato. Mystera tsy azoko hazavay. Manomboka izao dia misokatra ho anao ny arenana mbohitokana. Misaotra indrindra tompoko. Malagasy FM. Misy zavatra tiako aseho anao ry Daniel. Ino izany? Hitanao reto. Fa tena izy ve iny? Tovatosoa mamirapiratra be. Ireto tsy tena amin'ilay karazany lafo vidy be ireny mihitsy ka. Azonao tsara. Tena amin'ilay karazany lafo vidy be mihitsy reto. Fa hono ara miandry. Fa taiza moa no nahitanao azy iny? Tsy taiza fa arena nivoaka teto ambotokana ihany iny. Ataovy matotra. Mamoaka rena kibon'ny tany koa izany mety ny tanànantsika ka. Ohatra mazava ho azy. Arena nivoaka teto ambotokana daholo reto. Izay no lazaiko aminao fa tsara ho antsika ho mijanona eto fa toerana tsara. Tena marina izany. Dia ahoana izany no anaovana azy iny ka? Fa inona moa fa tsy handeha matotra azy aho zao fa ambeny tsara ny tanàny. Aiza izany ny tonanao azy ka? Any Andrenivohitra any. Eny ary. Dia malafosa rehefa any. Aza manafa ho ambenako tsara ny tanànantsika. Raha sitraka ao dia ifandimitsika mitsidika ny vady aman-janantsika ary. Mety izany ka. Mety mba mila ny fanampitsika moa tsy izy ireo. Sa ahoana? Eno tena izany mihitsy. Fa tsy angataka andro tsony angamba dia anainga fa ambeny tsara ny tanàny. Voalafiko reto dia miverina. Eny ary raha miandry. Dia tongava soa e. Zary nahitany raha miandry an'izy zavatra iny. Mba manambitana koa nga izy iny ka. Mba marina moa. Mbola ho adiadiako tsara izy rehefa miverina mba ho akako ihany koa. Raha zanga fa nahitany iny na dia ray aza dia efa ataoko mahasambatra sy ny vady aman-janako. Satria efa amina tapitrisa maro anie ny vidin'ny ray amin'ireny vato naseho andra miandry anary iny. Mino fa mekela ihany izy rehefa tafaverina vany ka. Araka ny teniny teo matoa izy nilaza fa hifandimbo n'izay roa lahy amin'ny famahina ny vady aman-janaka.
Mbe hidiny eny an-tsaha amin'izay alo ka. Misy asa miandry ahy mantsy iny. Ohatra fa raha ninona koa toy ny latsaka ity. Andraso hoe ohatra makany anaty taritra any any izy izany. Aleo rangarahana dia hita eo marina. Tena avy aty anatiny aty mihitsy izy ity. Maty marina. Misy adalalina be ato aloha ato. Ary inona izany voatsindrika izany? Somary maizimaizina koa dia tsy tazako tsara. Andraika io. Ary tontolana avokoa reto voatsapako ato reto. Dia mbola fatilena ihany koa ty eto ampita ety. Efa tena miteraka finaritsy be. Malagasy FM. Vonjeo e! Vonjeo ilay olona! Matahotra! Matahotra! Felana ho avy sakafo amin'izay e. Za tsy nanariny eny ka. Ohatry fa inona no nahazo an'ity zazy ity ny dongo tsy mety hinan-kanina ohatr' izao e. Data zao no ilaiko fa tsy ho sakafo eo akory. Tadiavo izy dia eto aty aminahy. Fandry ve adaly aiza nahitako ny datandry ka mila azy ay e. Ny data no tena tsapako hoe be fitiavana. Fa za zany tsy tiandry. Tia ka fa tsy ohatran'ny data. Neny ane be kitakita be. Afozy izany dada-tadiavindry izany e. Efa tsy otsony izy sa hitadiavako dada hafa felana. Tsy mila ay e. Dada ihany no ilaiko. Endre dia avy amin'izay ary misakafo fa tsy maintsy mbola ho avy dadanao e. Raha toa ka mbola velona enany ihany izy. Mbola velona tokoa moa izy. Fa mety hoe mbola misy manahirana anazy fotsiny. Ka efa endry izany dia alamino amin'izay ny sainy e. Hita mihitsy ny eny hoe tsy mba manam-pitiavana ny dada ka tsy haiko izany hoe inona no nanambadianao azy iny e. Tsy teny marina aminao aso andratra ny fonao ka. Raha mba fatany mantsy fa noho ny aminy nahatonga anay sy miandry ny vady satria be voka tampoka. Rendrarendra fotsiny anefa ny rahanay tamin'izany fa tsy nieritreritra ny hanambady azy akory noho ny tsy fananany. Amin'izay dia mbola zanak'olona tambanivohitra koa nefa. Tiako fotsiny miandry tamin'izany satria bandy bosista be tao am-pianarana dia nataoko fakana noty fotsiny. Indrisy anefa fa mitarika anay tany amin'ny zavatra hafa tanteraka izany. Dia mbola neniko tongotra aman-tanana hatramin'izao. Jereo fa mangina fotsiny ianao satria tsapanao fa marina ny zavatra nolazaiko. Tsy tia ny dada akory ianao nefa dia ny vady nareo. Ny sakafondry hohanina ka. Fambahinina marina ary ny tena misteriny ity ambotokany ity. Fa tolapaty maninonao izany reo amin'ny hoady io ka. Dia fatiniza ihany koa ilay faty volena hitako ao. Raha ny fahitako azy mantsy dia ohatran'ny voavy novonono izany. Dia ahoana ary nataoko e. Mbola hiaritra eto sa andro mifahatongava miandry dia avy eo mangatantalana mody. Iza mahita raha misy mpamono olona eto amin'ity tanàna ity. Nefa dia mety ho iza nefa ka. Toa tsy mahampino ka. Trano tokana neto. Ary tsy misy olon-kafa ankoatranay sy miandry iry. Raha araka ny nambarany aza dia vao niara-tonga mihitsy izay roalahy. Nefa maninona no misy tolapaty efa maina ao anaty lavako ka.
hoe efa talohan'ny fahatongavanay roalahy teto zany. Zany eo ihany fa le fatilenao zao tsy azoko mihitsy hoe izany namono dia nanipy azy to rehefa avy nivonoana. Ohatra mampitaintaina fatratra mihitsy izy zany ka. Olazaiko amin'ny andro aza fe le zavatra hitako teo sa ho ajanoko tsy ambarateloko rery ihany. Aleo rangata zoma sekre fotsiny aloha mba ahitana ny tena marina. Dia ahoana? Lamina ve ny dianao tany sa nanao? Lamina ka. Dia aiza ny vidin'ilay vato? Tonga dia napetrako any amin'ny banky fa toa inona ty moa e. Zany ve? Dia tsy mba nitondranao ve na dia ariary aza ka? Nitondrako ianao fa aza manahy. Reto ny anjaranao? Misaotra rehetra. Fa atao tsy faly akory ianao nomeko an'io. Fa misy olana nga? Lazao raha misy olana fa iarahana mamay a? Ty fotsiny kosa ve ny nentinao mba ho anjarako e? Ohatra fa tsy voatery ho arery angely any amin'ny banky e. Hitanao ihany fa sarotra be ny fitondrana vola be amin'ny lalana mangina io so voaroba. Ay ve? Reraka be zany ianao e? Ie. Somary reraka fa tena aleo mihitsy ngamba aloha ka toromaso. Eny ary. Dia soa avy mandry ianao ary. Ie, misaotra. Za ve nisahirana tamin'ny rehetrarehetra dia mihevitra ho zaraina roa mitovy ianao. Naleoko nasitrika any ambanin'ny tany mihitsy aloha ilay vola teo dia rehefa misy fotoana manatitra azy any amin'ny vadiko. Ny amin'ny vady aman-janako ny mampitototo atoy izao mantsy. Raha nahavitako ny tsy tokony natao mihitsy ary. Manangom-bola foana mba hampiatanako azy ireo. Indrindra fa fiainana anaty fantatra aza fa tsy misy amin'ny rariny aza. Mitady ho fetsy ilay rangaty a. Nefa ataoko ahoana moa fa azy ilay vatsoana midiny. Dia izay tia nomena ihany. Tsara izy mba nalalana aminiko. Tsy afa-manoatra. Dia rehefa voanidabika izy dia resy tory. Tena reraka marina kamaka. Maheno avy ianao e? Fa nisofoko ve maninona sa maheno feo Iza no miresaka amiko? Za ilay miresaka aminao ka. Fa izy zany e? Izy zany ho maninona ny tsy mipotra amiko? Aza sahirana mitady akory ianao fa tsy ahita e. Misy zavatra mpanovoko anao raha vitanao dia azo arena miafiny eto ambohitokana ihany koa ianao. Ary tena hivoaka mpanefoefo Malagasy FM. Fa iza ho zany e? Dia inona no tianao atao amiko? Izao ny tompony ty toerana misy anareo ty. Aty amiko daholo no misy ny fanalahidin'ny arena miafiny eto. Raha manatanteraka ny zavatra angatahako aminao ianao dia azo arena be ihany koa. Iada ny ianao sy ny ankonanao e. Inona ilay zavatra tianao ataoko? Vono io namanao io. Tapao hiala amin'ny vatany lohany dia alatsao eto anjory firarazana ny rano. Maninona tsara? Fa adalanga ianao? Tsy mpamono ka? Dia anankarena zany ianao. Ary rehefa tsy adatsaka ny aino namanao io ianao dia ianao indray nisolo azy Bola veriko farany.
noho io olona matory eo akaikinao io dia ho avitra ny ianao Tsy mpamono olona aho rehefa tsy hamono azy ary ianao dia anao indray ny vonony miandry fo aza dia ho io namanao io fa be loatra to mifotoko miandry dia nandray antsy maranitra fa ataonao iny ny antsindry miandry dia vitanao tokoa ve zany ny amono aka atsato eo amin'ny fony ary aingany ianao alefaso isa roa telo Dany fa ahoana zao fa iza ny namono anao ohatra toa misy antsa maranitra mitsatoka fonao fa ahoana ianao dia ianao no namono any Dany namanao aiza renao zany mba nasaiko namono anao izy teo fa ka nosaloatra dia voatery ianao indray no namono azy dia tsapako ihany koa zao fa ianao dia ianao rery sisa no miendrika hitantanana boitokany tsy namako ange Dany eny namanao izy fa tsy maintsy mifamono daholo izay olona tonga ato fa ahoana tsy tao anaty fifanarahantsika nge zao mifanatitra latsa-dra foana ny fifanarahantsika ary miandry efa nomenanao ny fanalahidin'ny arena rehetra eto Ambohitokana ho fanamafisan'izany dia mila ny razanako vavy ihany koa amin'ny tsinam-bolana ho avy zao fa mampiomana anao sady maninona tsara zanako indray zany ny tiatavinao alatsa-dra mba fantatrao moa fa nonony amin'ny zanako mampitotototoa isan'andro ary mampanao tsy fanao tiako hiadana mitovy amin'ny zanak'olona izy nefa za indray no tadiavinao amono azy tenanao jerena voalohany ry miandry aza mirarany afy zany fa tsy te hanakarena manan'izay ilainao rehetra ianao te hanana fahadokina moa zany raha tsy ho an'ny vady aman-janako ihany dika ve zany fanday anao ka tsy foko ny zanako rehefa tsy vitanao io dia miomana ary fa ho aripako daholo nareo mianakavy hatramin'ny olona akaiky anao rehetra ary tsy misy amindrako fo fa iza mariny ianao ty izao ny fanahy lehibe indrindra tompon'ny arena tsy mety lany onony eto Ambohitokana satria nisy mpivady ny antso aho mba hitoetra eto talohanareo nefa tsy navita ny voady izay nataony tamiko izy ka notaperiko ny any fa inona zany le tsy vitany nanolotra ny zanany nefa efa mba navita nanolotra noloka fa maro ahy ihany koa talohan'izany dia taty amin'ny farany vao nivadika tamiko dia nivadiako ihany koa tsaroa fa za tsy mba mahay mamindra fo rehefa nanaiky araka amiko dia miaraka amiko tokoa fa vo tsy manatanteraka ny fangatako dia tapitra treo mazava mba jereo efa misy olona mandodony zany ory felana angana moa ho avy 91.4 Malagasy FM. Oay, dada felana zanaka dada fa izaka izany tsongo dada ary neny i miandry ve eko fa tamin'ny fomba hoana zany nahitanao ny tranonay ry miandry tonga re araka ireny efa nampanatenako anareo mianaka ireny nandalo tany amin'ny dada sy ny anareo dia natoriny ay manofa trano aty nareo mianaka
Ay tokoa moa tsy maintsy nitokan'izay fa tsy tiako ilay manahiran'olona rery miandry a. Mipetra mihitsy aloha dada fa reraka be ka. Ie, tena mbola reraka. Aloha mba mihoran-kely fotsiny raha mety fa tena mangetaheta mafy. Ay, ndrasy fangalako dada. Fa ahoana izao ry miandry a? Taiza marina ianao? Nitady izay mahasoa ary nory vola. Fantatro fa tsy mitepy fitio loatra ny fonao hatramin'izay noho ny tsy fananako dia voatery tsy maintsy ny karataka. Betsaka ny zavatra tiako resahana anao fa tsy manana fotoana firesahana intsony aho hanatitra n'ity vola ity dia miverina indray. Ty raiso dia ampiasao amin'ny tokony ampiasana azy ho amin'ny fialana zanantsika. Izy daholo ve ty? To vola raisakosy be. Sa avy namaky banky nga ianao? Tsy namaky banky ka. Fa ahoana fotsiny? Raisy fotsiny re a. Aza mijery izay toerana ny aviany fa vola ireo mahavidy izay zavatra ilainao. Nangidy loatra tamiko mantsy ny esoeso-teninao taloha ireny dia nataoko daholo rehefa ahazoana vola na hivarotako ny aiko aza. Izay fa handeha. Miandry a, fa ho aizy a, vao tonga ange ianao e. Aleo za handeha dia mbola tsy ho fialana so ampitomany azo indray ny ahitany andehanako e. Miandry a, mifona. Tiako ianao. Eny e, voaray izay fa handeha aho so hita amin'ny fialana eo. Tiavo tsara ny zanantsika. Fa aizy dada toerina eny. Ary fa manina mangano any masonao. Mitomany. Neny. Aiza ho ata. Lasa izy rovelana. Tsy haiko hoe roviana no hiverina indray. Andray. Fandroasiny izany izy. Tsy tiako tsony izany. Tsy nandroaka izany a rehefa lasa fotsiny izy a. Tsy maintsy anaraka ny dada ka. Aiza naleha fa jereko izy. Neno aho. Oka izay velana. Tiantsika foana dada na tsy eo azy any a. Ilay fotoana ny fanomezantsika ary ny andro ary aiza ilay zanao koa fa ilaiko amin'izao alina tsinam-bola amin'izao. Tsy omeko anao izany ny zanako rehefa na tsy fahatapotra ity a. Miomana ary fa ho taperiko anio ihany koa ny androm-pahavelomany lahy. Any amin'ny elo indray mifankahita sady efa betsaka loatra ihany koa izay elo ka vita lahy izay a. Mody afenina ao ambadiko ny fitiavam-bady sy fitiavan-janaka fotsiny ny fahotany lahy. Efa fantatro fa tsy maintsy ho faty fa tiako fantatro koa fa tsy maintsy hiaraka anjavona amiko amin'ity toerana ity ianao sy ny misterina mbotokany e. Atao amin'ity trambony kely iray ity mantsy ny nametrahan'ireo olona ny antso anao ireo ny ody ratsy ka mbola mampitoetra anao eto ambotokany. Noho izany dia miara levony zahay. Efa ndarahako solika avokoa ny ivelany sy ato anatiny ato ka indro efa mirehatra ny afikasika andoroko azy. Isa, roa, telo. Tsy valona. Manao afakilahy eto aho za dia tsy maintsy mbola hita toerana tsara kokoa ny eto ambohitoka. Betsaka ny eny olombelona mila sy mitady ahy e. Rehefa ravako fotsiny misterina mbotokana dia efa zava-dehibe amiko izany e. Maya e! Maya e! Ay! Natolotra ny Malagasy FM ho anao teo. Misterina mbotokana. Tantara nosoratan'ny Aloka Tefson. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Iaina tantely, rojo fitiavana. Niaraka tamin'ny fanambinana, fahendrena Raherinambinina ary Nalitsao. Nandray feo sy nandrindra ny lafiny teknika Fanamby. Nanatontosi Angola pity. Misterina mbotokana.